Ny orkoditra va isika rehetra nahita ny tranga teto tamin'ny febroary 7 nefa tsy tahotra tsy enatra ny sasany mbola mieboebo misekoseko ankehitriny manao hoe tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena aho. Nefa dia fatatsika i raha malala ny zavatra anseho sy ny tranga, tifitra variraraka, bala mandrivorivo, basy ny revitra zay tsy izy, raha mikararana, kikika tsy fandrenesana, tomany tsy ailazainy, faty mipatrapatraka, ratra mangirifiry. Izany no niainana teto tamin'ny 7 febroary 2020. Ireo niatrika an'ity lapity dia rotika mibala ny tratrany, ny lohany, ary ireo zay afaka nitododo nandositra tery amin'ny zaridaina kosa dia mbola narahana tifitra ihany avy ao an-damosiny. Sanatria amin'ilay hira manao hoe ireo tsy afaka nitsoaka namelaka amboty fa ny afaka nitsoaka ny ainy no avoty. Hainareo tsara angambo zay hira zay, hirany Nanahary. Mahavalalany ny zavatra nitranga. Koa ankehitriny dia fatatsika fa dadavina avadika ho tany ny lanitra, ka ny fotsy atao mainty, ny maloto atao madio. Ny raha mahita nefa ny zavatra nitranga ary ny marina tsy mba maty, ary mijoro amin'ny famarinana hatramin'ny farantsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Izany fijoroany zany dia mbola averiko eto amasonareo eto androany. Fa ny tenako dia tsy vadika mihitsy na oviana amin'ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny tenako dia tsy hamono mihitsy mpiray tanindrazana tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy vadika na oviana amin'ny vahoaka malagasy, ny tenako tompoko lahy sy tompoko vavy. Mialatsiny amin'ireo zay mihevitra fa ny vahoaka malagasy dia toy ny zaza ka azo rebirebeny, fa tsy anaiky isika arambola ny fanarakorontanana sy ny famonoana amin'ny vahoaka malagasy no averina eto amin'ity tanomasiny ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Ry malagasy namana, matokisa ianao raha mbola zany eto tsisy zany. Matokisa fa tsika dia tsy anaiky ny tsy maty manota tompoko lahy sy tompoko vavy. Ry malagasy namana, 3 taona izao ny tolona, 3 taona. Nisy ireo nialan-daharana, nisy ireo namadika ny tolona, ary mbola misy ny kiasa madika sy anapotika ary andrava tanteraka mihitsy aza ny eritreritra ny sasany. Ny eritreritra anapotika ny tolona ary akan'izany hatrany amin'ny fakany, fa tsika dia tsy anaiky an'izany tompoko lahy sy tompoko vavy. I Andry Rajoelina dia mijoro ary tsy miala amin'ireo foto-kevitra rehetra niarahana nanomboka teny amin'ny kaja 12 Mey ka mandra-pametratsika ny fanovana zay andrandraitsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Erisetra, rahalatsaka, kotana, tsy mba mahatsapa-tena hoe efa ampy zay, mba mahatsiarova re teny. Isika rehetra mitandre manefany ary tokony hitandrina isika. Fa misy ireo olona manimanina ny tongolon'ny Ezipta
manomanina ny tongolon'Ezipta ka mikendry ny mbola ampifamoniny samy malagasy, mikendry ny mbola ampiadiny samy malagasy, mikendry ny amono mihitsy ireo malagasy tsy manatsiny. Na dia efa maro aza ny lavin'izy ireo satria mbola mifikotra amin'ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra ka mieritreritra hoe ohatran'ny tsisy ninina tsy nanao ratsy tamin'ny fireneny ity dia ody maina eto. Aoka etsia. Rahalatsaka, erisetra, kotana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy fahatsiarovana fotsiny no ataontsika anio, tsy fankalazana fotsiny na fahatsiarovana ireo namantsika izay namoy ny ainy, fa fanamafisana ny tolona, aveko fanamafisana ny tolona nandatsahan'ireo maritiorany rany mba tsy iverenan'ireo olona ty fahefana sa mandatsaka ny rany samy malagasy eto amin'ity fireneny ity ka mieritreritra ny mbola hiverina sy hitondra indray ny fireneny. Tiako ny mampafantatra antsika rehetra fa ny manerana ny nosy dia miray fo amintsika amin'izao fotoana izao. Singanina manokana amin'izany ny any Farafangana sy ny any Ambositra. Ny tany Ambositra moa dia tsara ho fantatsika ihany fa raha 7 ny namoy ny ainy teto amin'ity toerana ity, dia 12 ny namoy ny ainy tany Ambositra ary anankiroa ny namoy ny ainy tany Farafangana, 3 tany Manakara ary 2 tany Avangaindrano. Miara-miory amin'ireo fianakaviana rehetra ihany koa isika. Noho izany marika an'izany fahatsiarovana irahantsika izany. Firaisapo sy firaisan-tsaina no aseho antsika androany. Misy ny fiteny manao hoe ny mahery tsy maody io ny tsy ela velona, koa mila mailo isika, mila mivondrona isika, mila mirahina isika, fa mbola mitohy ny tolona, mbola tsy tapitra ny tolona ary tsy kivy isika. Tsy kivy mihitsy isika na dia maro aza ireo mpamingana sy mpandefy ny voa. Ry malagasy namana manatrika itona sy manerana ny nosy, raha mbola misy foana ny fitiavatena ny mpanao politika hifikotra eo amin'ny fitondrana mandrakizay dia hisy hatrany ny rahalatsaka. Raha mbola misy foana ny fitiavana fahefana tafahoatra dia hikorotana hatrany ny fiainan'ny malagasy. Raha mbola misy foana ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny vahoaka tsy manatsiny dia hisy hatrany ary mbola hitombo hatrany nisan'ireo tsy manatsiny ho faty. Ka ny teny sy ny hafatra apetrako amintsika androany dia hoe ampy izay ny fitiavatena tafahoatra, ampy izay ny fitiavam-pahefana tafahoatra, ampy izay ny fandatsahan-dra noho ny fitiavam-pahefana, ampy izay ny fanitsakitsahana ny vahoaka malagasy. Andeha isika irahiny ifanometanana, hiaraka iroso, hiaraka anandratra ity fireneny ity. Fantatro fa manana ny fitiavan-tanindrazana daholo isika tsirairay avy, koa asandrato hatrany izany fitiavan-tanindrazana izany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, masina tanindrazana. Erisetra! Kuruna!